Amitiavana tompoko lasy tompoko vavy no hitondrana ny Iaraba atao anatin'ity fandarana manokana amin'ity andro alarobia ity araka ny efa nampahafantarina antsika dia resaka politika isika atao anatin'ny 30 minitra manaraka izay anasana ry zareo eo anivon'ny komity ny fanavaozana ifotony ny Madagasikara na ny CAFIM izany Ramatoky Maxime Ralaissaendro no miaraka amintsika amin'ity androan'ity miarabanao ary misotranao manaky saina eto amin'ny TV+ Madagasikara itafatafa sy resatresaka itony koa fanadidina resaka ara-politika. Miaraba Abraham Razafy ary misotra ihany koa ny amin'ny fanasana, miaraba ihany koa ny mpanaraka amin'ny fandarana amin'izao alina izao. Ny CAFIM atao hoe efa maro ihany ny mpahafantatra an'izay efa maro ihany betsaka ihany koa no ny vahiny na tao anatin'ny fampahalalam-baovao na tao anatin'ny tondresaka na tamin'ny fandarana manokana sahala amin'izao fa ity ampiandohana tsara ihany ny mba ampahafantarina hoe inona marina moa ny fototra ijoroany zany CAFIM izany. Ny komity fanavaozana ifotony à Madagasikara zany ny CAFIM Abraham Razafy dia komite anankiray ivondronana amin'ny toko politika maromaro 13 no isany. Saika nationaliste no mivondronao toy izany ohatra ny antoko Otrikafo, ny FLN, ny antoko ny Antso, ny Solida dia ny RFT. Zany anisany antoko ataoko hoe efa manana ny toerany eto Madagasikara ary efa mitoko efa nioripaka nandritry ny taona maro. Ny CAFIM zany dia manoloana n'ilay ataontsika hoe fanavaozana ifotony resantsika tyfona na ny refondation dia mieritreritra ny amin'ny ametraka ataoko hoe fomba malalaka mahitsy ary mitombona amin'ny anarenantsika n'ilay firenena indrindra eo amin'ny lafiny na base constitutionnelle zany na eo amin'ny lafiny fametrahana tanteraka zany ny rafitra irosoantsika ao anatina dingan'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Itsika izao mandalo vanim-potoana sarotra, mandalo krizy ary miverimberina. Dia ny CAFIM zany efa mamakafaka an'izay hoe fiverenan'ny krizy matetika izay teto Madagasikara dia hoe vanim-potoana kosa izao tena tokony ahasaro-piaro antsika amin'ny andinihana amin'ny antsipirihany ny fomba ahatratrarantsika ametrahana ny rafim-panjakana tena sahaza ny malagasy ary ahafahantsika ihany koa mahazo antoka ny fametrahana ny ankopitsin-dalàna indrindra amin'ny fifidianana ivoahantsika amin'ny krizy na le ataontsika hoe retour à l'ordre constitutionnel zany. Zay zany no ataoko hoe tanjona anisany efa fanamariana maro sady zany no nataon'ny CAFIM tao anatin'ny fanambarana zay nataony dia ohatra le fanavaozana fotsiny tiako mba azavaina kely satria le fanavaozana tao anatin'ny ray volana izay no atao hoe tena nalaza i CAFIM ve niaraka nijoro tao anatin'izay sa tao anatin'ny hafiriana nisy iny le hoe CAFIM lo anatin'le fanavaozana. Ny amtoko dia efa teo amin'ny 10 taona teo daholo ny amtoko membre zany mahery fa ny komity dia teo amin'ny ray volana sy tapany teo zay ray volana latsaka teo satria tao aorianany ireny hetsika zay ny rahan'ny malagasy maro rehetra natao reny zany dia nijoro ny CAFIM zay raha ny tantarany dia zay voalazako zay hoe raha lay fanavaozana dia tena hoe mitombona mihitsy ao anatin'izao contexte iainantsika izao ao anatin'izao situation ny firenena izao ary ireo antoko ireo maro amin'ireo zany no efa manana ilay foto-kevitra ny amin'ilay hoe fanavaozana ifotony. Misy antoko maromaro efa tena zay mihitsy zany ny antom-pisinina andritra ny taona maromaro hoe ity firenena ity dia tena mila fanavaozana na refondation totale ohatra dia zay zany no antom-pisinay sy ny ijoroanay amin'izao fotoana. Tahaka an'izay fanavaozana izay nareo nefa raha ny position politika entinareo ohatra nefa misy sady ny fanankanana ny décision ny fanapahan-kevitra hoentin'ny fitondram-panjakana misy amin'izay fotoana izao izay manindraindra an'izay resaka fanavaozana izay makaizany lalaka izoranareo amin'izao fotoana izao manohana amin'ny fanjakana ve sa manohatra ny fanjakana sa mijanona ho baliza eo ampovoany centriste. Ny vanim-potoanan'ireo fondation na fanavaozana zany tsy misy fanoherana fa ny vanim-potoana normal no misy mpanohitra sy mpitondra fanjakana zany hoe anatina base constitutionnelle mazava fa itsika izao anatina extra constitutionnelle
dikan'izay zany balizo no ataony antoko politika mivondrona ao anatin'ny kafim zay le fahasarotam-piaro resako eo zany hoe tokony andinika tsara tsika tokony tena ifampiarahantsika ny voana ao anatin'le krizy tokony hovavahantsika lalina ny antsipirihany amin'ny dingana zay hitondrantsika ny adevitra amin'ny fokonan-doha ohatra tokony hodiniantsika tsara inona moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara fa inona ny aty amin'ny ilany dia mbola ilay constitution 4e république zany hoe misy zavatra mifanohatra ao zany misy zavatra mifanohatra ao hoe raisitsika ny constitution nefitsika ao anatina situation d'exception zany dia mifanohatra zay zavatra zay dia zay zany mahatonga antsika hoe raha jerentsika ny tantaran'ny krizy Abraham Razafy dia nisy foana dingan'ny fifampiresahana ara-politika ary aminay tena tokony vanim-potoana anomezana asy ny antoko politika ny vanim-potoana ohatran'izao andinihana ny raharaha politika parce que les choses publiques dia ny antoko politika no tokony miresaka azy ny affaire publique dia ny antoko politika no tokony miresaka azy dia zay famerenan-kasin'izay zany satria miresaka refondation tsika dia avereno amin'ny antoko politika ny raharaha politika fa zay no anisany ataoko hoe lesoka sy fahavoazana tamin'ny tantaram-pirenentsika zany anisany nahatonga antsika miverimberina ao anatin'ny krizy. Nareo ve anisan'le mivoy an'le hoe tsy tokony voaka tao anatin'izay lalam-panorenana izay sa hoe mety natao mivoaka tao anatin'ny lalam-panorenana raha misy mpikamana tao anatin'ny kafim vahiny tao anatin'ny atondresaka tena nazava mihitsy izy hoe le fanapahan-kevitra voalohany nentin'ny filoham-panjakana Mikael Randrinirina ny tokony ho izy tokony tondrana ny firenena nanapaka ny tadipotra tamin'ireo nisy tany aloha. Tena mbola tazominay mihitsy ny positionay iny initial satria rehefa niditra tao anatin'ilay exception tsika dia mesure exceptionnelle koa zany ny tokony raisina ary tsy tokony ny atahorana mihitsy ny miditra ao anatina extra constitutionnel zany satria zay zany le pouvoir de facto am'izao tsika miteny zao dia ho anay zany zay na ny feonanay tamin'Andriamatoa filoham-panjakana Mikael Randrinirina dia nametraka mazava zay hoe mivereny ianao amin'ilay fanapahan-kevitra nyraisinao tamin'ny 21 volana oktobra satria aminay dia zay ny vahaolana tsy tokony ho tahotra mihitsy zany raha hitondra mandeha makany amin'ilay fanavaozana tsika ny ataontsika hoe sakana amin'ny fifandraisantsika amin'ny iraisam-pirenena satria itsika ato anatiny aloha ny tokony mandamina an'ilay olana ara-politika zany amin'ilay olana ara-ekonomika sy sosialy dia avy eo tsika afaka misokatra amin'ny any velany ny vanim-potoana teteza mita hoe ato eo dia tena vanim-potoana zany tena tokony hanjakan'ny adevitra ary zay no anisany ataoko hoe nampiavaka ny krizy 7 ny voantsika tamin'ny feuille de route 2011 Abraham raha tsahivina fa na dia teo aza zany ataoko hoe calcul politique taty amin'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia nisy ihany ny débat ary nisy ihany ny balise dia mba ny voantsika tao anatina sortie de crise tamina élection ara-dalàna ny ekeny rehetra accepté par tous dia lany Andriamatoa Ratsonary Mampianina fa iny moa le pratika politika zany fantatritsika hoe zay ny fahavazantsika malagasy mahazo fahefana fa tsy mahay miazona azy dia iny mampiparitaka amin'ny fomba fitantanana. Tamin'ny 2013 le hoe ny ekeny rehetra angamba tsy tena zay loatra ny tena atao hoe voambolana ilasantsika anazy satria nisy ny contestation tamin'izany fotoana izany akoatran'izay atao hoe fanakanana ny contestation an'izay hoe fitondrana ny firenena ny verenany ao anatina constitution zay Andriamatoa Guy Maxime nareo ihany koa nefa ny etsakilan'izay dia anisany nanakihana ny fanendrena ny prime ministre sy ny mpikambana eo anivony gouvernement izay ataoko hoe anisany noyau lehibe anankiroa izay hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ka mahatonga namanontany hoe ao anatina opposition ve nareo sa ao anatina balise sa ny anareo nefa nitaky an'izay fanavaozana izay tany amboalohany ina mahatonga anareo mitondra an'izay fanakanana ny gouvernement izay atao hoe nilaza moa ny prime ministre leo tsarany amin'ny asany izy ireo. Antony anankiroa lehibe zany no nahatonga anay hoe tsy mety kosa ilay fanendrena premier ministre satria izay voalazako zay amin'ny lafiny anankiray zany amina sortie de crise dia tena tokony misy bazy mazava hitondrantsika an'ilay tetezamita tanjona dingana ary ny vokatra andrasana dia ho anay zany nanino zay no ny contesté ny fanendrena ilay premier ministre dia aminay tsotra
hoe tsy mbola nisy prime ministre mahateraka resabe zany ohatran'ity prime ministre zay nitendrenyity zany satria avy hatrany de ny aliko ny tany aloha no hitan'ny olona hoe misy aliko ny tany aloha lay fanendrena ny premier ministre ny compétence ny tsy fantatro satria tsy miara-miasa aminy hatramin'izay fa amiko zany de tokony nisy fahamailona zany hoe tena tokony nisy dinika azo lay fahefana de nisy dinika politika mazava de nyrosoana amintsika zany de tsotra hoe tokony premier ministre de consensus tokony gouvernement de consensus tokony institution de consensus no afahantsika miroso anatin'io satria raha miresaka consensus tsika tokony ho consultena daholo ny rehetrarehetra misy anefa nylaza fa voailika atao anatin'iny nareo ve zany anisan'ny nangataka hoe tokony consultena atao anatin'ny fanendrena ny prime ministre sy ny gouvernement nangataka toerana atao anatin'ny gouvernement ve nareo tsy nangataka toerana mihitsy zay ary zay tsy nangataka iona tsy ny azakazaka mihitsy na tena fa ny consensus tokony ho resahana zany de le base voalazako zay hoe ny foto-kevitra zay irosoana ao anatin'lay tetezamita de tokony hifanarahana tokony teny irana hoe niala tamin'iny constitution de 4e république iny tsika na de mbola tsy niala tsika fa zay ny heviny zay le pouvoir de facto resahako zany de tokony miditra zany tsika ao anatina mesure exceptionnelle hoe andao ary ny raharaha politika araka le voalazako teo de tokony averina amin'ny antoko politika de andao ary hidinika ny mpanao politika zay eto Madagasikara atao ahoana zay ny 91 nitereny ny miaramila ny mpanao politika hidinika fa ity ndray zany ny endriny de hoe ny mpanao politika mihitsy ny tokony miara-midinika mitady ny fomba rehetra afahantsika tena mampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa misy finiavantsika hiala ao anatin'izay fahavoazana ara-politika zay satria zadino fahavoazana ara-politika ara-pitantanana no mahatonga atsika tratran'izao fahavoazan'izao zany eto amin'ny firenentsika le consensus resahana mantsy raha tsorona le fanontaniana tokony ampidirina atao anatiny ary ve zany atao hoe satria efa miverina indray hoe ankolafy sy ny antoko politika amin'izao fotoana izao ny hiromarana ny amaparana ny délégation avy amin'Andriamatoa Andry Rajoelina aminay aloha zany le fanambarana natao de ny hoe Andriamatoa Rajoelina sy ireo rafitra rehetra zay nisy teo no tokony oravana aminay de rehefa nyravana izy de tokony miditra zany tsika anatin'ny dinika politika tsy misy mihitsy ny tokony olana na sakana ny afahana tena miresaka ara-politika amin'ny ankolafy mpanao politika ary ao anatin'izany ohatra ny antoko zay teo ny fitondrana teo aloha zay nge tena very zareo tamina fanendrena ny prime ministre sy ny mpiamana an'io gouvernement raha ny tokony izy tsy miconsulte azy tsika satria zay tena ingizay hoe fahefana efa ravy zay consensus zay eo le fanontaniana ho an'ireo rehetra zay tao anaty fanoerana ho an'ireo rehetra zay tao anaty fanoerana de tokony nisy dinika politika zay zany de tena tokony rosoana de amiko nakakevitra koa ny lasa tsisy olana nge zany akakevitra ny lasa hoe inona ny raha mireconnaître nge ny lasa ka nisy fahadisoana goavana nataony tao anaty any anatin'ny réconciliation zany zany dinika mbola azo atao zany inona tokoa moa zany ny fototry ny olana fantatritsika hoe ny fitantanana tsy nahomby fantatritsika hoe zany rehetra zany ara-politika teto amin'ny firenena de azo resahana zany azo ifanakalozan-kevitra zany raha mitady stabilité politique tsika ho amin'ny maharitra de tena tsy maintsy tokony resahantsika zany de zay zany tokony tsy hamaika atsika amin'ny dingana fa tena miara mama olana midinika mifanakalo-hevitra mitondra vaolana ny antoko politika tsy hafa ohatr'izao zao kafima de zay tena mitondra vaolana hoe tsy misy afa-tsy ny fifanakahana politika no afahantsika manana stabilité afahan'ny olona rehetra zany manana assurance mahazo toky fa tena hivoakytsika ao anatin'ilay fanavaozana zay ny olana amintsika io nge mbola betsaka ny tsy mahatoky hoe tena andeho any amin'ny fanavaozana maritsika Abraham Zarafy fa mbola misy aia satria hitantsika ihany ny zay tsy amezako tsiny fa indraindray misy fitavozavozana milafy ny fiatrehantsika n'ilay raharaha politika ankehitriny zany de tsy amezatsiny zany satria ary amin'ny tontolo ny miaramila no nisy izy dimralasy de aty amin'ny tontolo politika zavatra tena samihafa mihitsy zany de zay zany no tokony tena hoe ho lalatsaina andiniatsika lalina ny tolo-kevitra sy ny dingana ary ny tanjona
amin'ilay ataontsika hoe fanavozana tadavintsika rehetra ity zany dia mandray anjara ny olona rehetra fa ity ngamba ny tokony vanim-potoanany hoe mpanao politika ny mpandraraha tokony andrara ny miaramila manao ny asany amin'ny miaramila azy ny mpanao gazety manao ny asany amin'ny manao gazety azy tokony azava amin'izay ny lalao politika satria fantatritsika hatramin'izay anisan'ny nanimbatsika ohatra ny indépendant zany zao tena nanimbatsika mihitsy tamin'ny nefa na zany ary nefa ny tarika ny ity atao hoe fikaonam-pirenena izay ho karakaraina amin'izao fotoana izao ity dia ny FFKM aloha ny tarika anazy izay mpitondra fivavahana atao hoe tsy mpanao politika raha ohatra ka izay azo ilazana anazy koa Andriamatoa Guy Maxime nareo nefa mitaky an'izay hoe aleony politika ho an'ny mpanao politika ny affaire publique ho an'ny mpanao politika nareo ve manaiky raha ohatra ka hoe izay ny fomba hitondrana anty concertation nationale ity ny fitarihan'ny FFKM efa nambarany filoham-panjakany nanao réflexion mihitsy zay amin'iny lafin'iny zany hoe zay ny fanapahan-kevitra fa kosa mila mitaditsika fomba ahafahana mandrindra miaraka hitantsika ny olona ny concertation rehetra tany aloha tapaka ny hevitra fa nitsaokevitra rehefa tonga amin'ny vanim-potoana avitany ilay atrikasa dia misy olona miorienté na mametraka hoe tiano izy dia betsaka ny fahadisom-panantenana ho an'ny mpanatrika ny fikaonan-doha hoe tsy zany ny teneninay tao anatiny fikaonan-doha iny zany anisan'ny lesoko ny tany aloha dia ny fandraisan'ny FFKM azy zany dia aminay tsy sakana fa kosa misy tokony ataoko hoe famelabelarana mazava hoe inona ny dinganao atao izany manomana ny FFKM fa tokony équilibreny io amin'ny sehatra rehetra na ny expertise zany tokony mazava dia ny processus hoe ity ny dingana efa fikaonan-doha régional fikaonan-doha national fa ny fizotra n'ilay atrikasa mihitsy no tokony azava amin'ny rehetrarehetra dia tokony accepteny rehetrarehetra eken'ny rehetra ary toanany rehetra zay zany anisan'ny dingana tena tokony ifampiresahana sy fanatonana amin'ny FFKM sy fanarahany hery velona rehetra eto amin'ny firenena hoe tena io tokoa ny rosotsika amin'izay raha mipetraka ilay lalam-panorenana zay sahaza malagasy dia mba tsy misy tsony zany ny fimenomenonana aorianan'izay fa hoe tena io tokoa ngeny ny faneketsika raha mipetraka ny code électoral ivoantsika amin'ilay krizy dia mba tsy hiverenantsika tsony eto Madagasikara zany olan'izany mbola hikitika indray tsika code électoral afaka 5 taona satria misy mpitondra vaovao eo na hikitika indray tsika lalam-pandrenana sanatriany zany afaka 5 taona fa misy mpitondra vaovao eo dia zay alaneniny zay zany no mahatonga ny kafim tena mitondra ny adihevitra zay tsy mpanohitra ao fa tsy misy mpanohitra ao anatin'ny vanim-potoana tetezamita fa ny adihevitra ny tokony ho ambony dia zay adihevitra politika zay no entinay kafim zany mba ahafahantsika zany mba tsy tengo foana ity matetika ny anonkotsonina maty ny tahotra ny andevibelona dia mba tsy hiverenantsika tsony amin'izany olan'izany fa tena mba samy hiatrika samy hanao politika dia samy hiatrika ny raharaha politika dia samy hitarika ny malagasy hivoaka ao anatin'ny fahantrana dia hifaninana ao anatin'ny lalao mba manakaiky ny madio raha mba eritreretina hoe adio zany ny fifidianana aorianan'izao Abraham Razafy ho anareo kafim ve ampy izay atao hoe rotaona napetraka hitondrana ny fanavaozana hitondrana ny atao hoe concertation nationale ny processus électoral 24 mois ampy iny moa efa napetraky ny filoham-panjakana fa aminay aloha zany raha tena midinika itsika ny amin'ny hoe ny antsipriany lay raisiko ohatra hoe ny approche secteur na ny approche filière nge zany nge anisany adevitra tokony ho resahana ao anatin'ny concertation nationale io problème politique eto Madagasikara io parti zany nge adevitra tena tokony hirosony hoe ataontsika hoana ny endriky ny antoko politika aorianan'izao satria zany adevitra dia raha manao évaluation zany zay dia mahita hoe extensible io zatra tokony hitariny io raha tena mitombontsika amin'ilay tanjona iombonana zany hoe hivoaka amin'ny crise tsika dia mety extensible io
na 36 mois io tsy amiko tsy mametraka olana fa ny volom-panjakana moa nametraka an'iny dia hitatsika eo ny fizotrany mety misy zatra tsy ho vitatsika mety misy zatra tsy ho vitatsika raisiko ohatra fotsiny hoe lay ino ty izy teo ny réconciliation nationale ohatra dia ataontsika ahoana ny fampihavanam-pirenena vitatsika avy eo anatin'izay dingan'izay raha mijery ny expérience amin'ny fiankanekafitsika etsy akaikitsika etsy ohatra Sud Afrique dia amataonany maro no nysony tao anatin'ny fampihavanam-pirenena tsika nefa tena mila n'izany satria io crise politique io miverimberina dia zany anton'izany misy problème ethnique eo misy problème culturel ao misy zavatra maro zany mampifanolana antsika malagasy ka raha vitatsika fotsiny mamaha an'ilay politika nefa tsy vitatsika ilay mamaha an'ilay olana ara-piaramonina iainantsika dia ny ara-pirazanana iainantsika zany iny mbola iainantsika amin'izao vanim-potoana izao e dia raha tsy vitatsika zany mamaha an'izany dia sanatriaviny zany tsika mety mbola tratrana crise miverina indray dia amiko raha ny 4 volana tena milafy ny teknika tsy ampy io zany akory tsy midika hoe ataovy lavabe indray ny teteza mita fa raha tena amin'le lalan-tsaina sy le toe-tsaina mitombony zany tsika hoe tena hivoaka ao anatin'ny fanavaozana dia sarotsarotra ihany ary mafy be ny asantsika ao anatin'ilay 4 volana mety amoaka ve sa tokony amoaka ny assemblée constituante ary ny concertation nationale sa ny efa misy amin'izao fotoana izao no tokony andeha karakara an'izay sa raha ny hevitrareo aiza tokony lalana andehanana mahakasika an'izay zay zany raha ny hevitray dia tena mila manao mini concertation tsika io dia tena ny antoko politika velona eto Madagasikara antoko politika io ny antoko politika io satria zay le teneniko izay averina amin'ny asiny raharaha politika efa misy mantsy ny fiaonandoha-pirenena ho an'ny kristianina ohatra ny androany dia karakara manokana indray zany ny mpanao politika zay vao atambatra ny rehetra sa ahoana le forme an'le iny zany amiko lay vondrona zay hoe midinika ny amin'ny raharaha politika zany tsy mametraka olana fa mbola hiverenako foana hoe ny tontolo politika dia misy ny mpiantsehatra azy dia ny antoko zany mila miverina mandray ny andraikiny eo amin'ny raharaha-pirenena mila miverina mifototra iorenany ny antoko amin'ny vina sy ny programa eritreretina sy ny raharaha politika sy ny fiainam-pirenena sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany zay ny asan'ny antoko politika dia mila miverina amin'izay ny antoko politika avelona eto Madagasikara hoe andao mba vanim-potoana anankiray tena makafakatsika lalina ka na herinandro ary tsika hidinika ny amin'ny hoe toy ny ahoana ny fomba sy ny antony sy ny vokatra andrasana amin'izay dinika izay dia mikaondoha isika tena mba mampiseho fahavononana fikaonan-doha isika fa zay tsy mampiazakazaka anay amin'ny toeran'izany Abrahama tena hevitra aloha ahoana no anarenana firenena dia zay vao iza no la bonne personne la bonne place iza ny tokony ho andray an'ilay prime ministre iarahany rehetra iza ny tokony ho mendrika an'ilay fanavaozana na le ministera iza ny tena tokony andamina ny lafy ny communication ohatra eto Madagasikara inona ny tanjosika amin'ny fifandraisana sy ny serasera inona ny tanjosika amin'ny développement rural dia amiko zany tsy tokony hanana programa ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fanavaozana fa tena hoe mamerina ny tontolo ahalalaka aloha sy azo hiasana zay amiko ny fanavaozana zany ao anatin'le transition fa tsy mitonona programa hoe andetsika hanao programa zao na hanao programa zao tsy amiko zany tsy refondation fa ny refondation amiko aminay zany dia zay hoe vanim-potoana rétablir tous les mots MAUX io zany hoe inona dia andao araveritsika dia farafaratsy maverina état initial zany tsika dans 36 mois ohatra na dans 24 mois 24 mois moa zany le zao hoe dans 24 mois dia mba farafaratsy zany tsika io le économie atsika négatif io mba miverina état zéro io le olany secteur sy ny filière mba misy solution tena azo tsapaitanana dia départ à zéro zany tsika à partir an'ilay lancement ny élection hoe io indray tsika fa hifaninana amin'ny fifidianana Abrahama Razafy
eo amin'le roa taona resahana teo a le fitondrana amin'izao ve ny tokony hitarika an'izay fanavaozana moa ny ataontsika fomba filazana azy eto a fa ahoana indray ary mety mahakasika izay ho programa an'asany izay ho candidat ho filoham-pirenena amin'ny manaraka eo satria tsy maintsy hiroso amin'izay ihany koa isika. Bon, iny anjarany antoko fa amiko zany a ny mitovy hevitra ary zay ny tokony ho lalatsaina misy amin'izao fotoan'izao dia ny hoe zay nationaliste zao ohatra dia manomboka samy mikando mampitovy fomba fijery midinika mamolavola raharaha politika dia hafa koa mety misy hafa koa fa ny tanjony zany dia zay hoe tsika moa mahazatra atsika hatramin'izay rehefa tezitra aminatina antoko politika dia miala anaty antoko politika dia manangana antoko politika dia zay lalatsain'izay zany zay olan'izay zany no elana amin'izao fotoan'izao ary ataoko fa ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana dia mamaha olana ary zay ny tsy ampy eto Madagasikara dia ny dinika ny fifampiresahana sy ny fifanakaloza-kevitra ary raha ambony ny hevitro na ambony ny hevitry ny hafa dia tokony hanaika hoe ambony zany hevitra zany ary itovizana dia miroso zanytsika fa raha hiteny foana hoe tsy maintsy niany marina dia tsy afaka miroso tsika ka izay zany a ny raharaha politika raha izahay nationaliste amin'izao anatin'ny otrikafo ohatra dia midinika hoe izany no mitovy hevitra inona no hitambarana ahoana no ahafahana miroso ka raha mitovy amin'izay avokoa ny mpanao politika dia hananaviana ho azy izy mivoaka ho azy ny programany ary mivoaka ho azy ny faharesen-dahatry ny olom-pirenena anaraka azy hatramin'izay nge ny raha politika dia zao hoe olona anankiray no mitarika ny antoko politika fantatritsika zany dia satria nanana ny ataoko hoe ny tombony ho azy izy sy nanana ny dingana nataony izy tamin'ny lafiny raharaha tsy miankina dia manana vina izy dia izy no mitarika an'ilay antoko dia na izy tonga tamin'ny fitondrana dia izy no mitarika an'ilay antoko dia fantatritsika hoe rehefa rava ilay fitondrana dia somary mitsipozipozy eny ilay antoko dia zany zatra mitraka zany zany mila elana amin'izao tsika miteny zao Abrahama tena miverina any amin'ilay fototry ny raharaha politika zay mba nianarantsika hoe ny politika dia hevitra aloha dia olona mitovy hevitra dia mitondra viana programa dia manatanteraka an'izany ho tamberina ndraikitra azo tsapahitanana ho an'ny olom-pirenena zany dia angamba ny tapitra teo zany ny raharaha politika ilay hoe iny toy izao na iny angeka toy izao fa tena hoe foto-kevitra kosa asa ary azo tsapahitanana. Fantaniko faraparany mahanationaliste anareo anisan'ny hevitra ny votra ihany koa amin'ny fanehoan-kevitra reo amin'ny fialana amin'ny atao hoe tandrefana na fifikirana amin'ny eto Madagasikara amin'ny ato anatiny amin'izao toe-java-misy izao ve hitanareo hoe afaka hapetraka izay foto-kevitra tianareo atao izay? Io safidy foana io hoe géopolitika ny resantsika fantatritsika aloha zany farampiresaka eto Madagasikara dia efa lalipaka eto amintsika amin'ny lafiny ekonomia ohatra dia ny tandrefana ny tena mibahana mampandeha ny tontolon'ny asa ny tontolon'ny fiariana eto Madagasikara zany ny ekonomia eto Madagasikara dia saika mibahan-toerana ny tandrefana dia raha mibahan-toerana ny tandrefana zany dia tokony manana politika mazava ny mpitondra zay hitondra firenena raha-pitso hoe iza no mbola ao anatin'ilay tontolo zay mitongilana amin'izay ary iza ny ao anatina tontolo misafidy ny amin'ny hoe nampahomby ve sa tsy nampahomby atsika lay fiarahana tamin'ny tandrefana dia inona indray no mety ho vahaolana eo amin'ny tontolon'ny géopolitika zany ao aorianan'izao fa aminay nationaliste dia zao hoe ny arentsika fotsiny vomaly ako no ndresaka tamina namana expert-na pétrole Abrahama Razafy fa ny arentsika eto nge tsy lany ny arentsika raha itsika no mampiasa azy ho an'ny tombotsoa iombonana ho an'ny tombotsoa malagasy dia hitatsika angambany zany dia ho anay zany dia zao hoe ndao aloha arena ny firenentsika amin'ny antsika dia tsy misakana fiaramiasa amin'ny any ivelany zany fa oka kosa tsy bahatoerana ny any ivelany amin'izay vina sy programa eritreretintsika mpandroso ny malagasy
zay zany de ataonay mahitsy ohatran'ny amerikanina tsy anaiky mihitsy hidiran'ny hafa ao amin'ny firenena de mba sarotiny zay hoe malagasy kosa raha zay 7 taona lasa zay de mba tokony ho sarotiny keo tsika ny amin'ny hoavy ny firenetsika anjaratsika ny manapa-kevitra rehefa avy eo hoe inona le choix inona le safidy fa raha izay nationaliste de hoe tsy avetrany kosa de anapaka n'izany fifandraisana zany fa misy dingana azo atao tsara ialana amin'izany fifandraisana zany mba tsy ataoko hoe hibantoerana amin'ny fiarina misy eto Madagasikara ny tandrefany fantatsika loatra ngefa samy guerre des intérêts io mana amin'ny intérêt ny olona matoa izy miditra eto aminao fa tsika ve amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy manana manam-pahaizana amin'ny sehatra rehetra na ny teknôlôjia manantsika ary tena manan-karentsika fa apetraka le tontolo iasany malagasy ary zay no mahatongahako ty ana manokana ty fa tsy hevitry ny kafima raha manazafy hoe nahoana malagasy any no saziana fa sazio koa ny tandrefana mitseditra atsika eto amiko de zay de amiko angamba ny tontolo ny tokony hatsaraina sy amboarina eto Madagasikara de mba afaka misitraka an'izany malagasy isambatan'olona manerana ny Madagasikara Bramarazafa ya afatra farany ny afatra farany angamba de ny kafima zany dia misokatra ao anatin'ny adihevitra politika ary zay no anasanay ny amtoko zay mitovy hevitra amin'izao fotoana zao Bramarazafa dia zay kafima moa zany ao andravangy ambony ny quartier général anay ao amin'ny amtoko otrikafy misy anay de anasanay efa misokatra ny adihevitra efa miroso fa ataonay ngambany fa manohana sy manampy ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao mba tsy ahatonga atsika any amin'ny latsanenina indray hoe nanana fotoantsika tokony hanamboarana sy hanatsarana ny firenena zany manko ny latsanenina ny tany aloha zany satria nisy fotoana foana fa atsika nanarina fa tsy mifampiaintsika tsy mandeha amin'ny teny irantsika de latsaka tsika rehefa avy eo anaty lavaka de eo tsika vao mieritreritra hiarina indray de nefa tsika lany fotoana Abraham 7 taona 10 taona lany eo tsika de zay zany no afatra pitaina ny vahoaka malagasy fa de makasitraka amin'ny fanasana sotra indrindra ny TV+. Ya misaotra ny zareo neviny komity ho an'ny fanavozana fotsiny any Madagasikara ndray matoky Maxime Ralaisendro nanakihana saina ho an'ity andro an'ity soarana tsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko.